Vaovao isan-karazany eo amin'ny taranja lomano roa dia pilmano telo mianadahy no isolo tena ny Madagasikara amin'ny fiadina tompon-daka eran-tany izay ho tanterahana any Kanada any amin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana Desambra amin'ity taona 2024 ity. Fantaro ary ny momba azy ireo telo mianadahy ireo. Pilmano telo mianadahy roa vavy sy iray lahy ny isolo tena ny Madagasikara any fiadinan'ny tompon-daka eran-tany izay atao any Indoro, Kanada nanomboka ny 4 Desambra ka hatramin'ny 20 Desambra 2024 ho avy izao. Hoy Andriamatora Magnatso Gabriel, filohan'ny Federasiona Taranja Lomano. Eo amin'ny sokajy vehivavy dia Estela Fisirabetsara sy Rabary John Mirel ary ny lehilahy kosa dia Rasondrakov Mikael. Araka ny fanazavana no Mendramatoa Vola Razafindraimbe, tale teknika nasionaly dia ireo pilmano reto no manana ny isa ambony indrindra taorian'ny test de classement ka manana ny isa ambony ahafahana miatrika izany faminanana izany. Manomboka izao dia efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny ekipam-pirenena malagasy isa enina ny delegasiona izay tarihan'ny sekretera jeneraly Ramatoa Rano Irandriambelomanana. Ny tale teknika nasionaly Vola Razafindraimbe no mpanazatra ary mpitsabo iray miampy azy telo mianadahy pilmano no mandrafitra ny delegasiona. Izay indray ary tompolasy tovovavy no masakazona roso tamin'ity alina ity misaotra anao izay naharitra mijery hatramin'ny farany, mbola manasanao ihany koa fanaraka ireo fandarana eto amin'ny fahitalavitra ny MATV amin'ity aliny alahady ity ary mirary herinandro vaovao sambatra sy mahafinaritra sady ihany koa anao ho amin'ny manomboka rahampitso mametraka ny veloma mandra-peona indray ary tompolasy tovovavy.